Misy kosa ny tsy lavorary nandritra ity fanadinam-panjakana CEPE ity, nanao fanambarana tokoa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena momba izay tranga izay somary niteraka rahona tamin'ny fikarakarana izany fanadinam-panjakana izany. Foibe mpanadinana misy 510 tokoa no tsy totosany CEPE andeha reo arantsika indrindra. Ny fanazavana fanampiny momba izay hoentin'ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Nizotra tsara tamin'ny ankapobeny ny fanadinana CEPE manerana ny nosy. Raha nitatitra vonjy-maika voaray teo anivon'ny selule izay miandraikitra ny fampiakarana ny vaovao rehetra momba ny fanadinana dia afaka miatrika ny CEPE somatsara ny mpiadina avy amin'ny fitoerana fanadinana miisa 1818 manerana any Madagasikara. Ny ministera dia midera ary makasitraka etoana ny fahavononana nasehony tsiraray na ny mpampianatra na ny mpianatra na ny ray aman-dreny na ny tompon'andraikitra mpanjakana isatsokazina izay niara ny salahy nandritra ty andro nanatantarahantsika ty fanadinana ity. Nisy anefa ireo mpiadina tsy afaka niatrika ny fanadinana androany. Izy ireo dia avy amin'ny ivitoeram-panadinana miisa 500 ka 400 tao amin'ny Cisco Anosy Be Analy ary ny iray tao amin'ny Cisco Sambava. Efa eo andalam-panaovana ny fanediadina hamantarana ny antony nahatonga izany ny ministera ankehitriny. Ny ministera fanabeazam-pirenena dia manamafy fa zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainan'ny mpianatra sy ny ray aman-dren'ny mpianatra ny fanadinana, ka tsy maintsy hisy noho izany ny fandraisana ny fepetra mifanaraka amin'ny lalàna raha voporofo fa ny nina natao tsy rambina ny fanadinana tamin'ireo ivitoerana fanadinana ireo. Mba hijerena manokana ireo zanatsika tsy afaka niadina androany kosa anefa dia anatanteraka session spéciale na fanadinana manokana ho azy ireo ny ministera. Ampahafantarana manareo mpanao gazety miandalana ny atsipiriany izany fa ny azo ambara androany dia ho faritana faran'izay iaingana ny daty anatanterahana izany.